Nilaza upomba ny fampihavanana tena izy ihany koa moa ny fikambanany tanora mitsinjo ny ampitso na ny fitami izay tariana Andriamatora raha tonga manana andriantsara mankasitraka ny ezaky ny FFKM araka izany ity fikambanana ity niona tamin'ny mpanao gazety moa izy io maraina io ary naneo ny heviny makasika ny toetra raha-pirenena ihany koa Flora Manantsoa amin'ny sary Mamrasoanaivo. Makasitraka ny ezaka fampihavanana izay karakarin'ny FFKM ny fikambanany tanora mitsinjo ny ampitso na ny fitamia izay tarian'Andriamatoa raha tonga manana andriantsara fantatra amin'ny anarana hoe Tongy Andry. Naneo ny heviny tamin'ny mpanao gazety mikasika ny toetra raha-pirenena tokoa ty fikambanana io maraina io tetsy amin'ny foibe ny etsy Mahamasina. Dia makasitraka makatelina ho amin'ny fanelanelana nataon'ny FFKM izay ray aman-dreny mijoroka tena tia tandrazana. Azo heverina fa zava-dehibe point anankiray tsy azo sintsiniavina eto Madagasikara izany fandraisana anjara zany ray aman-dreny am-panahy zany ka izahay zany dia mampandraraha anay manokana tanora dia manome fisaorana manokana fandraisana tanana FFKM. Ny tiako tsindriana koa dia hoe ny zavatra tapakao dia alao atao very rano sy dina mihitsy ary atao ampifantarina ny be sy ny maro zay tapaka ny mpanao politika ao na izy ka zay tapaka ao dia tena ampiarina antsakany sy andavana. Nilaza ho momba ny fiverenan'ireo voatery nandesesy tany ihany koa Andriamatoa Tongy Andry. Dia na izy io dia gasy samy gasy ray gasy reny dia alao izy io dia tandrazana mba ny hevitra eto hampandroso eto indrindra moa ny voalaza foana dia hoe Andriamatoa Marc Ravalomanana zasa manana sosokevitra hoe amin'izao dinika lehibe ataon'ny FFKM izao velao izy hody na dia anatrika ny dinidinika io na dia fotoana fohy fotsiny ary dia mba miangavy zay amin'izay satria mety izy ireny tsy hoe fa mety ho tonga mety tsy ho tonga fa zay miangavy ny fitakiana azy hoe tena mba ho tonga mihitsy izy amin'io na dia tapitra le dinika dia mandeha izy satria zava-dehibe ny fandraisany anjara. Mikasika ny fanendrena ho kandida Andriamatoa Ravalomanana Lalao dia nilaza Andriamatoa raha tonga manana andriantsara fa mety ho vahaolana amin'ny krizy ihany koa zany. I Tongy Andry dia mpahandraraha toe-karena mitana orinasa mpamokatra ronono ranom-boankazo ary menaka misahana ny sehatry ny fanondranana ihany koa ny tenany.